Ravana malala, misy namantsika anankiray ity izay tena maniry mafy ny iombonantsika fo aminy mba iray fo amintsika ny amin'ny vavaka. Izy io moa zany tsy nitonona anarana fa nazavainy toe-javatra misy lalovany ankehitriny miasa any ivelany izy mivarotra, izay no antony nandehanany any. Ary vehivavy izy any izy mitratrany tsy fahasalamana, tsy afaka manohy ny asa intsony ary ny patrony dia efa mahita azy ho tena tsy afaka hiasa intsony, tsy maintsy heverina hody. Tsisy nefa ny hoenty manana andehanana hody sady ny fitsabon'ny tenany sarotra dia sarotra amin'ny toerana misy azy any amin'izao fotoana izao. Efa manomboka hafa ny eritreriny hoe dia tsy ho tafahoana amin'ilay zanany tokana, tsy ho tafahoana amin'ny intsony ve izy, mbola mba hisy ihany ve ny fomba ahafahany mahazo indray ny fahasalamany ary ho tafaverina indray aty an-tanindrazana sy mbola hanohy indray ny fiainany, hanohy indray ny asany dia maniry izy no hoentintsika mibavaka amin'izany toe-javatra izany. Anasantsika rehetra mba haneho firaisapo aminy amin'ny alalan'ny fiombonam-bavaka izay ho ataontsika ankehitriny, hiara hivavaka isika tompoko. Andriamanitra Rainay any an-danitra, tiavanay izay mangataka vavaka ty, ianao mahafantatra mihoatra lavitra noho izahay ny toe-javatra lalovany amin'izao fotoana izao indrindra. Fa izahay rehefa mandre ny fitarainany sy ny fanariany mba iray fo hiara hivavaka aminy dia matsiaro izahay Andriamanitra, matsiaro ontsany fo ary hitondra eo anatrehanao, eo amin'ny seza fiandriananao ny fiainany, hitondra izany am-bavaka. Andriamanitra, mety iza hamela ny helony ianao, mety iza hanadio azy, mety iza hamindra fo aminy ny amin'izay rehetra mety tsy nankasitrahanao ka vitany teo amin'ny fiainany. Mety iza ihany koa ianao hamela ny elokay rehetra izay miombom-bavaka ankehitriny ka mitondra am-bavaka azy. Maniry izay Andriamanitra, maniry izay raha mba omenao fahendrena, omenao saina avy amin'ny fanahinao masina izy ny amin'izay tokony ataony. Ingane mba ho kasihy ny fanahinao masina ny fony, ka dia mba ho feny tanteraka ny fanoloran-tenany ho anao, hanompo anao, hankatoa anao, hanaraka anao amin'ny andro sy ny ora sy ny minitra sy segondra rehetra izay mbola omenao azy. Ary ingane Andriamanitra, hitahy manokana azy ianao, ka raha sitrakao dia mba mbola ho tafaverina amin'ny laon'ny fahasalamany, hifankahita soamantsara amin'ilay zanany menaky ny ainy izay efa nisara toerana nandritry ny fotoana lava taminy ianao, ary raha sitrakao dia mbola omenao ny asa mandraharaha izay mahasoa azy ka ahafahany manompo sy manome voninahitra anao izy. Izahay Andriamanitra olombelona voafetra ny fisainanay, voafetra ny fisainany, voafetra ny fisainan'ireo olona rehetra mifanerasera aminy any sy ny ireo patrony, ny fianakaviany, ny havany dadany izay mbola manana vola, manana trosa aminy. Fa dia ianao Andriamanitra, ianao ilay tsy voafetra no hanome fahendrenanay rehetra sy hanome fahendrena azy ny amin'ny zavatra rehetra izay tokony atao. Dia ampio izy Andriamanitra mba ho vonina ny hitondra ny fiainany, hiatrika ny fiainany amin'ny fomba ankasitrahanao, ka na inona mety zavatra hiseho dia mba hoeo ambany tana maherinao any ny fiainany zany zanakao izany. Maniry izay Andriamanitra, raha mba mbola afaka hiverina eto amin'izao fandaharana izao izy, hitantara ny valim-bavaka sy ny fitahiana izay nomenao azy aorianan'izao fiaraha-mivavaka izay atao izao. Izany vavaka izany dia tononona isangatanay amin'ny anaran'i Kristy. Amen.